zao no lazain'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 7:1-5. Zay ateraky ny nofo de nofo, ary zay ateraky ny fanahy de fanahy. Raha mamaky tsika ny fehezanteny voalohany dia azotsika avy hatrany hoe zay ateraky ny nofo de nofo. Tsika tsararay avy samy nateraky ny reny zay nitondram-boaka atsika avokoa. Ny renitsika zany de nofo, ary mazava ho azy fa zay nateraky ny renitsika isika zany de nofo ihany koa. Nofo no miteraka nofo, ary zay mifanazavan'i Jesosy Kristy azy eto hoe takizay koa ny fanahy no miteraka fanahy. Zay ateraky ny fanahy izy de fanahy. Fa le fanahy voalohany soratany eto teneniny eto de hoe efa lehibe no anomboany azy. Izany hoe fanahy io de tsy akory fa Andriamanitra. Any filazantsarany Jaona toko 4:4-20 de haitsika tsara fa zany ny voalazan'i Jesosy Kristy hoe Andriamanitra de fanahy, ary zay mivavaka aminy de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Le fanahy atsika iny zany tsy afaka ifandray amin'Andriamanitra mihitsy raha mbola tafasaraka aminy. Zay ateraky ny fanahy de fanahy. Nampametra-panontaniana Nikodemosy zany hoe ahoana natateraka an'izany, satria ny anazy de le fahaterana ara-nofo ihany ny eritreretiny. Fa Jesosy Kristy kosa de nanazava hoe tsy maintsy ateraky ny fanahy ny olona zay vao mahita ny fanjakan'ny lanitra. Ny zava-miafina ao ambadiky ty hoe nateraky ny fanahy ty de tena misy fahagagana lehibe ao. Fahagagana zay tsy hitan'ny masotsika. Eo amin'ny 9:9 amin'le Jaona teo Jaona toko 3 de zao no lazain'i Jesosy hoe ny rivotra mitsoka am'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantatrao zay aviny na zay alehany. De tahaka izany zay rehetra ateraky ny fanahy. Zany hoe misy zavatra mitranga amin'ny olona anankiray zay nateraky ny fanahy zany tsy hainy azavaina izany, tsy afaka azavaina amin'ny saina izany, fa misy zavatra henony, misy zavatra tsapany any anatiny any. Zay ateraky ny fanahy de fanahy. Eo ambadiky ty hoe ateraky ny fanahy ty na le ataontsika hoe conversion raha zay mahazatra atsika, de misy fahagagana lehibe ao ambadiky io. Voalaza ny soratra masina le izy de raisitsika amin'ny finoana zany. Ny fahagagana voalohany de zao, araky ny voalazan'ny Jaona voalohany toko 12, zao no lazain'ny apôstôly Jaona. Izay rehetra nandray azy, zay nandrain'i Jesosy Kristy io zany, zay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany. Hoe mino ny anarany eto, mino ny anaran'i Jesosy Kristy de midika zany hoe finoana ny fatokisana ny fahefana zay ao am' Jesosy Kristy ahatonga ny olona ho lasa zanak'Andriamanitra. Zany ny atao hoe zay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany. Eo amin'ny 9:17 amin'le Jaona toko 1 teo ihany de zao notoyny izy hoe de ireo zay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na sitrapon'ny olona fa nateraky Andriamanitra. Miavaka tsara zany eto hoe zay ateraky ny nofo de nofo, ary zay ateraky ny fanahy de fanahy. Ny zava-dehibe zany ny zavatra tena fahagagana ao ambadiky le olona hoe manaiky hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ny fiainany de nateraky Andriamanitra izy araky io teny io. Ary ny hoe nateraka indray satria zay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny Nikodemosy hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona zay vao mandova ny fiainana mandrakizay, zay vao mahita ny fanjakan'ny lanitra. De zao nateraka avy any ambony ny dikan'izany. Ny zava-miafina lehibe zany fahagagana ao ambadiky le hoe nateraky ny fanahy de nateraka Andriamanitra iny olona iny, Andriamanitra zay fanahy, ary fahaterahana avy any ambony le izy fa tsy fahaterahana ara-nofo tahaka ny fahaterahan'ny olona ety ambonin'ny tany. Ny fahagagana faharoa ao ambadiky le hoe nateraky ny fanahy de zao ao amin'ny epistily ho an'ny Titosy toko 3:5 zao voasoratra hoe tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana zay nataontsika fa araky ny famindram-po kosa no namonjeny atsika. Nisy famelan-keloka, nisy famindram-pon'Andriamanitra zany ho an'ny olona zay miaika de avy amin'izay no namonjena atsika miaiky ny fahotany.
tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozany fanahy masina. Io fanasan'ny fiterahana indray io dia misy fanasana, misy fanadiovana ny rany Jesosy Kristy manadio antsika. Misy fanasana zany tao amin'ny fanahin'ny olona anankiray izay nateraka indray, sy ny fanavaozany fanahy masina ao, sy dia manavao koa ny fanahy masina. Zay koa zany le zavatra mahagaga, fagagana ao anatin'ilay hoe ny fahaterahana nateraky ny fanahy, misy fanadiovana tao anatin'ny fanahin'le olona, ary misy fanavaozany fanahy masina. Eo amin'ny andininy fahaenina dia zao hoe izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy manadio ny tao anatin'ny olona anankiray izay miaiky ny fahotany, izay mibebaka ary nangetaheta ny fahamonjen'Andriamanitra, ary ny fanahy masina koa dia manavao, avaozina ny anatin'ny fanahin'ny olona. Zay ny zava-miafina anankiray faharoa ihany koa zay. Ny voalohany dia hoe nateraka Andriamanitra, nateraka avy any ambony, fahaterahana avy any ambony. Ny faharoa dia hoe misy fanasan'ny fiterahana indray, fanadiovana tao anatiny tao zany, sy fanavaozany fanahy masina. Raisina amin'ny finoana zany, tahaka an'ilay rivotra mitsoka, tsy hitanao, tsy renao, tsy fantatrao izay alehany. Tahaka an'izany ny olona nateraka indray, raisina amin'ny finoana. Fa matsapa kosa ho an'ny olona izay nandray izany fa misy zavatra mitranga ao anatiny ao. Ny fagagana anankiray fahatelony dia zao, ho an'ny olona nateraky ny fanahy dia nateraka tamin'ny votsy mety loha, dia ny tenin'Andriamanitra zany. Petera voalohany toko voalohany 7:20 no misy an'izany. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety ho loha, fa tamin'ny tsy mety ho loha, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Efa nisy fizarana ihany koa tany aloha tany miresaka ny amin'ny hoe erin'ny tenin'Andriamanitra. Fa eto zany dia manamafy hoe, manamafy ny soratra masina hoe ho an'ny olona izay nateraky ny fanahy dia nateraka tamin'ny vo tsy mety loha. Io tenin'Andriamanitra io tsy mety loha io. Ary voalaza moa eo ambany eo toy n'ilay soratra masina teo dia hoe fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay rehetra mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin'ny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihitsana ny voniny. 5:20 fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay. Zany zany ny olona hoe nateraka ny fanahy, nateraka tamin'ny votsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny finoana ny andraisantsika zany, tsy amin'ny saina fa amin'ny finoana ao amin'ny fontsika. Manamafy izany ihany koa ny ao amin'ny filazantsarany ao amin'ny epistiliny Jaona voalohany toko 7:7. Jaona voalohany toko 7:7 zao ny voalaza hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra, nateraka ara-panahy io, izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Zany fagagana zany koa no lasa ao anatin'ilay olona, lasa nateraka Andriamanitra izy ary ny voan'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny. Tena ngeza be zany. Io voan'Andriamanitra io no mahatonga anazy tsy andevy ny fahotana intsony, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Lasa tsy andevy ny ota intsony zany izy na dia eo ary ny fakapanahy. Izany no zava-miafina ao ambadiky ity hoe nateraky ny fanahy ity, nateraka indray. Tahaka ny rivotra mitsoka hoy Jesosy Kristy, tsy fantatrao, renao ny feony, tsy fantatrao izay aviny na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Tsy azo ny saina azavaina io, fa miasa ny anatinao ary dia raisina amin'ny finoana. Zao voalazany amin'ny Hebreo any hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao zaho nasitraka aminy. Tena raisina amin'ny finoana dia hitanao fa mivoaka eo amin'ny fiainanao zany hoe tsy andevy ny fahotana intsony ny olona rehefa manaiky an'i Jesosy ao Tompo sy mpamonjy ny fiainany. Ny fanahy masina no mitondra anao ary rehefa heninao any anatinao zany fanahy masina zany dia miekenao anatren'Andriamanitra, fa tena ilainao zany famonjena zany, ilainao zany fahaterahan'ny fanahy zany, dia ahita ny fanjakan'Andriamanitra ianao, andova ny fiainana mandrakizay ianao. Fagagana ngeza be ireo, raisina amin'ny finoana hoe nateraka Andriamanitra ny olona iny, fahaterahana avy any ambony zany, ary misy fanasana avy amin'ny lalan'ny rany Jesosy Kristy manadio ny anatin'ny fonao, misy fanavaozany fanahy masina anatin'ny fon'ilay olona, raisina amin'ny finoana ihany koa zany. Ary ny fagagana anankiray koa dia zao, nateraka tamin'ny vo tsy mety loha ilay olona. Io vo io dia ny voan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatin'ny fanahin'ny olona iny,
ary lasa tsy mahay manota intsony izy, tsy andevony ota intsony izy. Raisina amin'ny finoana zany, raisina amin'ny finoana zany. Ary tena ho hitanao amin'ny fiainanao raha manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Fa tena izay nateraky ny fanahy de fanahy velona afaka mifandray amin'Andriamanitra, tsy maty ara-panahy intsony fa lasa mifandray amin'Andriamanitra foana ary mahita ny voninahitr'Andriamanitra foana, mahita ny fahasaran'Andriamanitra foana amin'ny fiainany isan'andro. Zay ny androany anjaranao ny manapa-kevitra, ary raha efa amin'ny Jesosy Kristy ianao dia hiainao amin'ny finoana ireo fahagagana ny amin'ny fahateram-baovao ireo.